vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy. Alleluia. Dia amin'ny fiverina lehibe indray lasana babalany amina amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa alibe indray ny tenako miarabanao eto androany a. Tafoana somatsara indray tsika eto amin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izao a. Ny akiradio a. Ary ny groupe izay maresy izay miaraka aminay a. Isan'andro manotontosana izao fandarana izao. Ilay vao nanomboka fiambenany maromaro ilay satria miandry iray kely satria tsy mety miakatra mihitsy le isan'ilay olona ohatran'ny hoe misatra be zany ny fahitanareo an'ilay izy avy any.
dia somary nyndrasana ilay aloha dia zay vao tamboka miakatra kely 4 2 fa teo sika tsy lancé mihitsy zany le fandaharatsika teo e. Dia saoran'Andriamanitra fa dia lancé somatsara. Netsefatsefany aloha mialohan'ny zavatra izy dia milaza amintsika ny hoe manaovanao vasoatoro tsinaindray ihany fa somary tsy dia tena somary ohatrany mitady ho tapaka andrevy nika tapaka kely mantsy tamintsika vonanomboka teo. Miravantsika menakavy fitahiny tompo daholo. Halleloia. Fiadanao tompo reo amintsika rehetrarehetra tonga soa dia maharitatra amin'ny farany. Adin'ilay sasany rahantsika eto eo ino fa adin'ilay sasany ampahery anao ampitombo ositra ampitombo fahasoavana hitombo ny finoanao ampahery anao ampitraka anao any ny rahantsika eto androany ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka dia mahatoky sy mino fa tsy taka nidiranao eto ny voanao eto amin'ity androany ity fa tena hery tokoa ianao. Na ny tompo manokana raha nambiany tsomakirinina niditra voalohany teto androany nambiany tsomakirinina natsodraminao amin'ny boky ny fotoamanina boky ny fotoamanina andininy toko fahatelo fotoamanina toko fahatelo andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo zay tsodrano ranavavy makirinina miaraka aminareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine ary any Oman any Madagasikara. Alléluia. Fitoamanina toko fahatelo andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'ny Jesosy mare fa tsy hanary mandrakizay ny tompo fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araky ny habeny famindrapony fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Halleluia. Amen. Zay nitsodranonao ranavavy makirinina amin'ity androany ity ka dia raiso-pifaliana tsy hanary ianao mandrakizay zany ny tompo misy fotoana fotsiny izy mampianatra kely antsika. Halleluia. Fa tsy manary antsika zany ny Andriamanitsika. Tahiny tompo ary nambiany tsomakirinina niditra voalohany teo ny Koweït narakaraka azy teo razana Sylvie Koweït, Nena Mainso Italie, razana Monika Koweït, Mario Hortensine Koweït, Lovelitina France, Silina Rosemina France, Miria Randria Malala Madagasikara, Kadaka Malala France sady mirary soan'ny kadaka tsika. Halleluia. Fa feno 2 taona androany ny batisan'ny kadaka tadidiko mihitsy zay batisan'ny kadaka zay tamin'izay fotoana zay afaka mirary soan'ny kadaka malala sasainy tsika fa feno fahalibezana fa feno 2 taona androany nino navana batisa azy. Halleluia. Dia mirena tsara za miova mijoroatra amin'ny farany ranavavy kadaka. Boutsilda Koweït, Angelina Diamant, Chine Erika Rak France, Mapiolina France, Marie Hortensine Koweït, Erika Rak mandinako teo, Kota Leonie Koweït, Arantalina Marie Charline na Madagasikara, tonga soa Andoandry France, Angèle Pagès France, Itody Raounso France, Emelina Rodriguez Arabie Saoudite, Ida Rosemina France fanarapako teo, Tia Rakoto Arzaka France, Tozo Jesosy mandrakizay Allemagne, fampiasana fitahina Madagasikara, Jesosy Noeriko Koweït, Akikolonga France, dia tahiny Jesosy Fabiola Zanangadava Koweït, Angelina Diamant Chine, Rodine Marie Koweït, Someva France, Artisanat de Madagasikara France, Aingonelina Andrina Solo France, Sarina Raingo Madagasikara, Jesosy Mpandresy Madagasikara, tonga soa daholo. Mami Koweït, Emy Manambotso France, Marie-Jo États-Unis, Tsirambaramiel France, Kadaka Malala efa niteneniko teo, sisy sorana kadaka. Zay angamba mbola tsy voalavako teo Emy Manambotso efa niteneniko teo, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Halleluia. Manomboka indray ty herinandro eto indray tsika hatramin'ny zoma mifampahiretontsika hatramin'ny zoma ka dia tonga soa nareo tsy kisendrasena akory ny atokavanareo eto tena misy raha ilany toko atsika tsirairay avy. Mila zatrehtra aloha dia andao aloha tsika ary misaotra anareo amin'ny fiarabanan'ny kadaka dia tahiny tomponareo Jesosy hamaly fity aloha tsika hivavaka metraka amin'ny fotoam-pilatan'Andriamanitra andao ampandrotsika navavitsika Sarindra Raingo
ao Madagasikara ao izy mitondratsika ao anaty vavaka fanomboana. Eto raha vavasarindra anao ny fitenenana. Amin'ny fitenenana tahin Jesosy pastera ny vady dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manatrika izao fandarana vavaka fiambenana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanovako izao vavaka izao. Jehovah Ray Masina Mahery, tonga eto indray izahay hianatra ny momba anao ny teninao. Ianao anefa fanahy masina anazavany sanay ary hikasika ny fomba mampananay mba ho tafalatsaka ao anatinay avokoa izany teninao izany sy ny fitiavanao. Ny teninao no mofinaina mahavelona ary mbola ny teninao koa ny fanilo manazava ny fiainanay. Rakofa amin'ny raha sarobidy izany Jesosy mba ho tafalatsaka ato anatinay tokoa izany teninao izany. Taikoa ireo fitaovana rehetra izay ampiasainay eto Jesosy, indrindrandrindra ny connexion sy izay rehetra amin'ny tany izao fandaharana izao. Rakofa amin'ny raha anao izany Jesosy mba tsy hisy ny fanelingelenana sy ny fahatapahana fa mba hanana fifatohana tanteraka izay tsirairay avy. Taisahady ny mpanompo sy ny mpitory Jesosy ary ny mizara ny teninao. Eo ihany koa pastera izay izara ny teninao, ianao anie ametraka ny teny ao am-bavany mba tsy hisy diso izay rehetra voambarany. Rakofa amin'ny fanahina masina feno izy Jesosy eo, ahafahany mizara sy manambara izany teninao izany. Dia manokana amin'ny fomba manokana ihany koa Jesosy ny mpiaino mba haharitra sy handray izany teninao izany sy ho resy lahatra na dia teny raim-bava fotsiny aza ary ho voakasika sy ahazo hery. Tao ihany koa ireo namanay izay mbola varimbariana ny velany ihany Jesosy, ianao anie hamangy azy manokana ary hikasika anazy. Miofo endry izy ireny Jesosy eo ary rakofa amin'ny ranao izy ireny mba ho tojo eo anatrehanao tahaka ny tiavany Davidy anao ny mba tiavany izy ireny ianao. Tao koa ireo havana izay mbola tsy salama Jesosy eo, meo hery sy fahasalamana izy ireny amin'ny anaranao feno. Ianao anie hamangy azy ireny manokana Jesosy eo ary aoka ianao hikasika anazy hatrany tampondoka hatrany am-paladia dia ho sitrana izy. Rakofa amin'ny raha anao feno izy Jesosy eo izay fampetipetenana izay tsy mahasalama azy dia amin'ny anaran'i Jesosy dia ho sitrana izy. Apetrako fiainao am-pelatananao Jesosy izany vavaka izany ary aoka izay tsirairay avy ny herin'ny teninao ny androany no hanaovanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanovako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy sarindra raingotsika tanatin'izay vavaka mamy sady matsiro. Andriamanitra manankirepasoavana ny amary fitianao ranabavy dia mitombohy sady mitombohy fa soavana hatrany amin'izay rehetra ataonao dia fanatera amin'ny ankohonanao. Halleluia. Zay ary ny vavaka izay nataony teto androany. Anao hira anankiray aloha tsika. Androany dia mampionana indray aloha nitory teny amintsika eto androany. Halleluia. Dia asitsika tory-teniny koa moa tsy nandresatry na dia ao ary ny groupe izay maresy izay mandray anjara dia misy fotoana koa mba ataontsika miverina amin'ny tory-teny eto mampionana. Itony tory-teny irontsika itony dia azagaga ianao raha tsy misy arahaba intsony fa efa atao anaty tory-teny nitsogaina atao anaty vavaka maraina tamin'ny 2022 zao izy ity. Dia nidikan'izany tsy any amin'ny voalohany izy miaraba fa rehefa aty amin'ny tory-teny to dia mamaky verset sao dia verinareo hoe olona malahelo izy na olona tezitra dia tsy miaraba fa zay vavaka tamin'ny vavaka maraina no veraperatsika eto androany. Fa mialoha an'izay aloha andaloantsika iheniry. Halleluia. Iheniry aloha tsika dia avetsika hiditra amin'ny tory-teny. Mino finaritra daholo ary fantatro izay loko ozy itokony avo izay niratsika androany. Uri simara yelo asao
misy maso iray omena mijery ahy ka tsy atahotra na hangozozo ny filoko fantatro izay no ako fanady hory sy malahelo azaho ety misy maso iray omena mijery ahy ka tsy atahotra na hangozozo ny finoko fantatro izay no ako miresaina meny ahy ny fahavalo mikasany anao fairano sy ampimalo mety zao mbola matoky an'izehova ny mazaka amtiavany ny tazomany ahy indreo mirafitro fa mitendriny aiko fa miainoko io no atinahako manilako efa tsy midy ifi eo amin'ny azo fitsaligna no mitapify hoy izy hoe satizany raketany fitiavany de hamonjy azy hoe manilako izy asindraka oriny fonoko panesy aho fa fantatro izay no ako miresaina meny ahy ny fahavalo mikasany anao fairano sy ampimalo ny fizambola toky an'izehova ny mazaka amtiavany ny tazomany ahy miresaina meny ahy ny fahavaloko mikasany ao fairano sy ampimalo ny fizambola atoky an'izehova ny mazaka amtiavany ny tazomany ahy fanady hory sy malahelo azaho ety misy maso iray omena mijery ahy ka tsy atahotra na hangozozo ny finoko fantatro izay no halleloia ianao koa tsy tokony herikerika fa fataro zay inonao halleloia azo atao mihitsy ny mino sy miankina amin'Andriamanitra ry ava malala ny tompontsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika araka ny teniko taminao teo moa dia mampionona no hitondratsika anaty tenin'Andriamanitra androany dia atao ohatra dia mpandrosoantsika izy ho voninahitr'Andriamanitra dia ao anatin'izay tsara le hira sotra nambinina misy mbola zoravako ve teo fa vela zanaka andapaka hoety toetrany efanareo tao ihany koa Daniela Belgique mbola tsara baiko teo na
tanymarisalinna Madagasikara fanarabaiko tonga soa daholo tsika mialatsindra any ambonimbony any misy olona sendra tsy voalava tonga soa tsika rehetrarehetra hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika dia mpanzotsika mampina dia vita ny toroteniny dia miverindrety amin'ny tena koa mamelavelatra ny toroteny tahaka ny mahazatra inofinaritra daholo ary isika rehetrarehetra. Izay ten'Andriamanitra sika ifampahelezantsika amin'ity talatany mahafinaritra ity. Ten'Andriamanitra hojerentsika androany ao amin'ny Jona. Jona 3 no vakintsika. Jona 3 andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Jona 3 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 no hitondrantsika fampahelezana indray androany andehanantsika mamakivaky indray ny fiainantsika. Halleluja. Amin'ny anarana Jesosy ny solamaro dia vakotra izao hoe ninitoriny Jona teny tao amin'ny Ninive. Amin'ny anarana Jesosy ary tonga fanondrony tamin'ny Jona ny teny Jehovah nanao hoe nitsangana ka makanesa amin'ny Ninive ilay tanàna lehibe ary torio aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana Jona ka nakany Ninive araka ny teny Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra dia lalana ateloana. Ary Jona niatomboka nandeha tao an-tanàna lalan'Andriamanitra ka nitoro hoe rehefa afaka 7 andro dia horavana Ninive. Dia mino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikana sady nitafilamba-pisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no rehefa reny ny mpanjaka ny Ninive zany dia nitsangana nana tamin'ny seza fianganana izy ka nanaisitra ny akanjo ambonina dia nisarona lamba-pisaonana sady nipetraka tamin'ny laveniny. Ary nasina rampisoiny sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isany andranona godra na olona na biby fiompy dia ny Andriamanosy sy ny omby aza vela isy inana na isotro ranoakory ireo fa aoka samy isarona lamba-pisaonana ny olona sy ny biby fiompy ary eo ka hitarana mafy amin'Andriamanitra izy. Ary eo ka samy hahafoy ny lalany ratsy sy ny fandozahana eny an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanety ary hiala amin'ny fahatezerana amin'ny rehetra mba hiolana rehetra isika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-drasiny dia naneniny izy ny amin'ny loza izay nolazany hamelezany azy ka tsy nataony izany. Amen. Ninive tanàna lehibe, tanàna mpanan-karena, tanàna voadidina lemaka izy io ary namokatra be mihitsy Ninive. Dia tanàna ihany koa misy seranatsambo tena nanan-karena nanana izy azy ary tena namirapiratra izany Ninive zany ary volazany tena Andriamanitra mihitsy ilay tanàna lehibe satria tena tanàna lehibe mihitsy Ninive. Dia nanan-karena be dia ny olona tao tena miaina fa zao rehefa nanan-karena dia nanao foana nanao an'Andriamanitra tsy misy nanota naditra tena hoe nanao fahotana tena miverina indray ny tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa sy ny tao Sodoma sy Gomora fa tena mipakeo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana. Ary Andriamanitra mahatonga nanapa-kevitra ny andringany dia efa misy zavatra izay efa tena tsy azo eferina intsony. Andriamanitra ny hafa na tena Andriamanitra mpamindra foa, Andriamanitra tena maharo-po fa matoa izy miteny hoe andringany dia misy zavatra zany efa tena tsy azo eferina ary tena efa grave be mihitsy ny zavatra nataon'ireto olona ireto. Nitoko tamin'ny harena amin'ny teo nanana ny zavatra rehetra dia tahaka ny tsy misy nahory azy. Fa rehefa nitaka teo anatrehan'Andriamanitra ny fahotany Ninive dia naneraka ny Jona Andriamanitra dia efa fantatritsika ny tantara fa ny rano aloha Jona dia tsy nety nandeha nakany fa laza izy nakany Tarsisy fa rehefa avy eo izy
dia nentiny le azan-drano lehibe dia tonga teo amin'ny plage Ninive any izy, tonga teo Ninive any izy nefa rano. Dia io zany izy zany teny tonga fanondrony tamin'ny Jona, tena fanondrony mihitsy satria efa tamin'ny voalohany Andriamanitra rehefa naniraka ny Jona ho any Ninive fa ny Jona tsy nety. Dia rehefa tonga tao Jona dia nampatahotra ny Jona ny zavatra ho teneniny, na zay na tonga azy nandahy hatrany amin'ny voalohany satria ny zavatra ho teneniny Jona tsy zavatra nafosafany reto olona ireto, reto mpona ato Ninive reto, fa zava-doza. Ary raha hitory teny zany Jona dia hitory fandringanana, tsy hitory zavatra hoe hotahininareo, ho ambininareo, ataovy amainina, ataovy aleloy, fiadanana aneo anareo, tahinanao raha miditra, tahinanao raha mivoaka, sy ny sisa sy ny sisa. Na hoe hoavy avy hitsodrano anareo. Tsy zany ny zavatra nentin'ny Jona, fa zavatra loza no asain'Andriamanitra ho teneniny. Dia nizaniza eo amin'ny toerana tsy mahametsy ny an'ny Jona, fa tsy mora ny natrika zavatra tahaka an'izany. Hoe irahan'Andriamanitra ianao tsy hanafosafo olona, fa irahana ianao ilaza fandringana, ilaza zava-doza, zavatra ratsy izay tsy olombelona koa nanao azy fa Andriamanitra. Loza nge zany ravana malala. Dia tonga Jona, tsy maintsy nanao Jona satria Andriamanitra koa tsy nanaiky, ary Andriamanitra mialohan'ny andringanana dia tsy maintsy mampilaza mialoha foana Andriamanitra e. Milaza mialoha foana Andriamanitra amin'ny mpanompony, mampilaza mandefa hafatra aloha Andriamanitra tsy mamely tapika zany. Na dia niteny aza izy hoe tahaka ny fiavian'ny mpangalatra ny fiavin'i Jesosy, ohatry ny hoe tapika, fa tsika nge malala ry havana malala, 2 taona mahery nge zao tsika nefa notoriana teto amin'ity tany ity fa hiverina Jesosy. Tsy malala an'izany raha ny zavatra efa nitenenina hatramin'izay, fa ho avy indray Jesosy. Noho izany raha niteny Andriamanitra hoe tahaka ny mpangalatra ny fiavian'i Jesosy dia tsy tokony tsy ho tapika izany, fa zavatra efa niomanana, efa fantatra mialoha be aman'arivo taona lasa. Fa eto ihany koa dia mampiomana indray Andriamanitra. Ary ny zavatra nitenenina Andriamanitra teto dia efa décision, efa fanapa-kevitra ny andringana, satria mipaka teo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana. Dia lasa Jona. Andriamanitra nefa mahafantatra fa matoa Andriamanitra mbola mampiomana mialoha, mbola misy zavatra azon'Andriamanitra ihany. Andriamanitra nge rehefa na tena tsara, mbola misy zavatra azon'Andriamanitra emitra ihany ao. Raha ohatra ka tena ny andringana, ny tena tanjon'Andriamanitra rava, tsisy nilana ny Jona zany intsony hoe mandeha ihany. Dia ny insista mihitsy Andriamanitra hoe ngala Jona, tsy maintsy teneninao reo mponao Ninive reo, afaka tonga dia tonga fotsiny eo fandringanana. Dia ringana ny olona tao Ninive. Fa ny tanjon'Andriamanitra mbola eo foana hoe tsy ny andringana, ary Andriamanitra dia laza tsy sitraky ny afatesany ratsy fanahy, fa mialany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Dia lasa ihany aloha Jona, alanenina nataon'Andriamanitra teto. Fa na dia zavatra tsy afinaritra ny olona aza no teneniny Jona ry havana malala, dia tsy maintsy nandeha Jona laza tamin'ny vahoaka tao Ninive fa ho avy Andriamanitra handringana anareo. Vao nanomboka niditra ny tanàna, vao naza ny tena Andriamanitra avakitsika teo, vao nandeha lalana iray andro niditra ny tanàna Jona dia efa nanomboka ny teny fa ho aringan'i Jehova i Ninive ray manontolo, satria manota mampiditra ary fahafatesana ny tambony io. Izany zavatra izany efa voalaza ao anaty Baiboly fa Jona tsy mandainy, fa fahafatesana tokoa ny tambony. Raha manota ny olo dia tsy maintsy fahafatesana no jinjainy ao ambadik'izay. Dia nitory teny Jona, dia ny zavatra nafinaritra dia izao, rehefa nitory Jona dia nisy zavatra tonga tany anatin'ny olona tany, ny tonga tany tonga dia tahotra, nangorohoro ny vahoaka, lozy zany ozy ny olona, tena andringana zany Andriamanitra. Ary efa fantatry ny olona nge rehefa fa Andriamanitra rehefa mandringana dia tena mandringana, efa talohany io misafitrano, tsisy nalala an'izany safitrano zany, tsisy nalala an'izany Sodoma sy Gomora. Dia matahotra ny olona hoe tena tratra koa zany tsika
tanany Jehova mamela antsika mitondra tahotra tany anatin'ny olona ny zavatra nitenen'ny Jona. Be dia be ny olona amin'izao andro faran'izao efa tenenina hoe andriky an'Andriamanitra. Ho levona ozy ny ten'Andriamanitra. Misy keravana ny teny ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ny zavatra rehetra tsy hisy ozy Jesosy na dia vato ny fanongoa aza ka ho hita tsony eto amin'ity Jerosalema ity. Zany hoe tena mipotika tanteraka zany ity tany ity. Tsy izao tena mboatra hitantsika izao zany amin'ny sary zao tena mitorotoro zao. Tsy mijoalajoala be ohatry ny vongana be ohatry ny tsony fa tena mipotika tanteraka ohatry ny vovoka. Tsisy ninona ho hita eto amin'ity tany ity ary efa tenin'Andriamanitra efa ela zany. Fa mahavariana aloha voalohany indrindra tsy dia ny olona rehetra aloha mitory an'izany. Tsy dia ny olona rehetra mirahan'Andriamanitra hitory teny no miteny an'izany. Iza zavatra voasoratra mazava ao anaty Baiboly fa ho levona. Izao zavatra hitantsika rehetrarehetra izao. Tsy hisy ho tafajoro amin'ny toerany intsony reny. Fa izao rehefa miaino ihany ny olona. Fa ny olona rehefa tsy matahotra. Tsy matahotra ny olona. Izao ny zavatra mitranga. Rehefa nitory Jona dia natahotra ny vahoaka ary tonga tany amin'ny mpanjaka ilay izy dia natahotra koa ny mpanjaka satria ny mpanjaka koa dia ho levona miaraka amin'ireo vahoaka ireo. Raha tsy mibebaka. Dia izao le tahotra tao anatin'ny olona, le ororo tao anatin'ilay vahoaka, nitarika an'ilay vahoaka hibebaka teo anaty an'Andriamanitra. Ny tahotra an'Andriamanitra ary havana malala dia mitarika fibebahana, mitarika fialana amin'ny ratsy fanao. Tsotra be zany. Ny olona anankiray zany raha tsy miala amin'ny ratsy fanao, raha tsy miala amin'ny fahotana, na inona mety fahitana ny olona iny, mety mivavaka, mety miantso an'Andriamanitra. Nisy fotoana tany Madagasikara mivavaka eny amoron-dalana ny olona dia mandohalika eny an'arabe eny. Tsika tsy mitsara hoe tsy mivavaka ve ny olona ireny fa tsotra fotsiny rapana. Ny tahotra an'Andriamanitra dia mitondra ny olona makany amin'ny fibebahana, mitondra ny olona miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana. Fa ny olona tsy miala amin'ny fahotana zany, ny olona mbola milalao fahotana zany, ny olona mbola milona ao anatina fahotana zany dia tsy matahotra an'Andriamanitra izy ny dikan'izay. Mialatsiny masika be ilay teniko. Osy izy hoe mba natahora an'Andriamanitra ho anareo. Fa mitahotra rehefa tsy ampy raha tsy miala amin'ny fahotana ny olona. Ny fanajana an'Andriamanitra dia ny voalohany indrindra ny fialana amin'ny ratsy fanao. Fa tsy hoe atsao Andriamanitra andaotsika hanao hira fiderana, asandrato ny anarany, asandrato ny tananareo, ataovy aleloia, ataovy amen, andaotsika hitsinjaka. Efa fanampiny fotsiny sisy zany. Fa ny tena fanajana an'Andriamanitra dia ny fialana amin'ny fahotana ny afana. Ary teto Ninive dia izao tsy volan'ilay Ninive, tsy volamena, tsy arena, tsy sakafo. Zany efa nisy. Tsy courant, tsy zavatra hoe ilaina andavanandro na materialy no ilain'ny Ninive teto. Fa tokana ny zavatra milay famondrapon'Andriamanitra. Famondrapo midina ao anatin'ny tanànany ka tonga ny tanànany tsy ho levonina. Izay ihany no nilain'ny Ninive. Fa ny mahavariana dia izao. Raha mijery ny firenentsika ry havana malala izay tena efa miaina anatina fahantraman'ny lalina, sakafo hoanina tsy misy, ny tanàna maloto, ny fiainana tena mikorotana ambony ambany, miampy ny fahotana. Fa mila an'Andriamanitra hatramin'ny sakafo hoanina ngery havana ny olona, fa mbola tsy mety miala amin'ny ratsy fanao ihany. Mbola tsy mety miala ihany.
fa tety dia fantatry Ninive fa famondrapon'Andriamanitra no ilayntsika ary nandity ny mpanjaka rehefa nandity ny mpanjaka ry havana malala hoe ndao tsika hifady anina daholo hatramy be fio hatramy ny zaza kely dia amin'ny mahadidy azy izay navoaka ny mpanjaka dia mety betsaka tamin'ny olona mety nisy any angery avy natao olona hoe tsy faly tamin'ilay izy tsy nahafinaritra ny olona hoe gaika dia hifady anina dia ahoana koa zany ny mety nisy menomenomana natao hoe ny biby fionkonay zany ahoana ny zanakay zany ahoana fa amin'ny mahadidy ny mpanjaka azy dia tsy maintsy nakato fotsiny ny olona tsy maintsy nanao fotsiny aloha ny olona fa mety nisy olona tao izay mety tsy fantatry ny 20% ny vahoaka mety tsy tena hoe ny bebaka be sy ny karazany zany tsonjo iray lohasatsy lohasazy iray mamarana fa ny zava-dehibe no dia zao nanomboka tany amin'ny mpanjaka no natahotra tany mihitsy no netefo dia nisy vahoaka betsaka tao natahotra ihany koa ary nanao zay natseny mpanjaka natao hanindao Jonatsy ny teny hoe mifady haninareo mibebanareo tsy ny teny an'izany akory ary Jona fa ny zavatra ny teneny Jona ho aringa aminareo afaka efapolo andro dia ho aringana ozy Jona fa ny mpanjaka ny nahita inona ny fepetra ho raisiko ao anatin'izany ho ringana ny fireneko ho potika ny fireneko misy zavatra ndraiky tsy atakina amiko ao anatin'izany ozy ny mpanjaka zany mila mihetsika dia namoaka didy izy raha andaotsika hifady aminy ianao io ao anatin'ny tokantranonao ao dia zao ianao no mahafantatry ianao no malala fa ho avy Jesosy ianao no malala ry havana fa hopotika ty tany ty sy tsy zao tontolo zao ity dia ianao raisy foana ny andraikitra ao amin'ny ankohonanao eto ambavako ireo vady aman-janaka ao ireo ianao mety tsy afaka ny ametraka didy hoe ndao tsika hifady anina ry dada ndao tsika hifady anina ry ne fa ianao mahatsiaro ianao ary mahafantatra fa ho avy Jesosy ho aringa ty zao tontolo zao ty raisy ny andraikitra ao amin'ny ankohonana eto ambavaka isanandro tena ireo amin'Andriamanitra Jesosy foaty ny fanahany reto ankohonako reto fa fantatra nge fa ho ringany ireo raha sanatry ka tsy mibebaka ry havana malala nandray nandraiky ny mpanjaka dia lasa izy ny teny tamin'ny vahoaka hoe andaotsika hifady aminy mety mba hamindra fo ihany angamb'Andriamanitra tonga dia fantatry ny vahoaka fa tena nanototsika rahalahy tsy mety ny nataotsika raha vavy tsy nisy fanamarina tena tao amin'ny Ninive hoe zay koa vera angamba efa any tsisy amin'izany fa tonga dia fibebahana avy hatrany tonga dia milefitra avy hatrany satria manoloana fitsarana ngezabe manoloana ny fitsaran'Andriamanitra izay ho avy afaka efapolo andro isika dia anoloana ny fitsaran'Andriamanitra izay ho avy ry havana tsy fantatra afaka firy andro afaka firy volana firy taona fa ho avy fitsaran'Andriamanitra lehibe io manahoana ny fiomananao manahoana ny tahotra an'Andriamanitra ny anatintsika amin'izao andro farany izao mbola manentana foana izahay fotoanandroany mbola afahantsika manatona afahantsika mibebaka afahantsika mbola manadio fa mbola miova hevitra Andriamanitra mbola afaka miova hevitra Andriamanitra ary eto misy olona eto efa saiki naringana fa miova hevitra tahak'izany olo zany Andriamanitra hoe tsy haringako ka halleloia tsy haringako satria hitako ankehitriny ozy ny tena Andriamanitra eo amin'ny andininy fahafolo ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsy zay no hitan'Andriamanitra dia naleny izy ny amin'ny loza izay ny olona zany hamelezany azy ka tsy nataon'izany rehefa hitan'Andriamanitra inona ilay zavatra hitan'Andriamanitra ny alany ireo tamin'ny lalan-dratsy moa izy Andriamanitra tena hitan'Andriamanitra iny zany no tany ampon'ny olona tany anetao Ninive hoe tena mibebaka reto tsy nanao fombafomba tsy nanao hoe ivelambelany fotsiny tsy hoe mody ny fadianina fotsiny dia naona fotsiny dia ivelambelany fa tena hitan'Andriamanitra
hitan'Andriamanitra mihitsiny. Alleloia. Hitan'Andriamanitra ny tao-po fa niala tamin'ny raha tsy fanao, ary zany no tanjontsika eto amin'ity fandarana andramoka izao ty havana malalana. Zany no tanjontsika eto zany. Dia olona hivavaka, hibebaka any anatin'ny fo, tsy manao fomba tsy hivela ambelany, tsy zavatra hita ivelany, fa zavatra any anaty. Alleloia. Averiko foana ny mpanaraka ny fandarana eto, ianareo anaty groupe izay maresy, zahay ange tsy mahita anareo e. Raha misy olona any anatina fiangonana angely havana malala no mivavaka, mifankahita isan-kerinandro e. Hita amin'ny pastera isan-kerinandro. Mety mifanena eny an-tsena eny, mety mifanena eny anaty supermarché eny ohatra na eny an-tsena. Dia mety mavoara-maso ihany hoe ay, ihany amin'izany ohatra ny tsy dia mety androany, ay ihany amin'izany, ay mahafinaritra kosa ihany mifankahitahita eny. Fa tsika eto tsy mifankahita. Ny feoko no henonareo, feonareo no henonay. Fa ny eto ny tanjon'ity fandarana ity dia ny ahitan'Andriamanitra ny anatin'ny fotsika rehetrarehetra, fa tena miova marintsika. Tena manatona an'Andriamanitra marintsika. Ary aneniny Andriamanitra ny amin'ny loza izay saika anandringana ny olona. Izany no mahatonga antsika eto indraindray mety masika. I Jona dia tena nasika fiteny. Tsy nahafinaritra ny olona ny tenin'ny Jona. Fa ny zavatra nahafinaritra dia izao. Nosoran'Andriamanitra ny tenin'ny Jona, nipakatany anatin'ny fon'ny olona ny tenin'ny Jona, ary nahatonga ny olona nibebaka ny tenin'ny Jona ry havana. Nitany anatin'ny fon'ny hitan'Andriamanitra. Fa niala amin'ny raha tsy fanao tokoa reto olona reto, tsy handringa anazy aho. Alleloia. Nihemotra nanenina aho amin'ny loza izay tokony nataoko. Izany ny nifezany drafana iraka amin'izao fotoana izao a. Iraka. Mbola misy inge iraka e. Mandraky tiny androany e. Tsy naharinga an'Andriamanitra satria nibebaka marina tany anatin'ny fony. Hitan'Andriamanitra ny tao anatiny. Halleluia. Tsy Jona ny ila nahita an'izany. Ny mpanjaka mety tsy afaka manara-maso an'izany. Nametraka bidy fotsiny nataon'ny mpanjaka. Fa Andriamanitra dia nahita, natsapa, ary tafakatra teo anatrehan'Andriamanitra ny fifonana. Tsy ny fahotan'ny olona ihany ny tafakatra eo alohan'Andriamanitra, fa ny fibebahan'ny olona rehefa dia tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana ny olona anankiray tena mibebaka marina tokoa. Tonga eo anatrehany ary mahatonga azy manenina. Tsika reto dia efa saika naringana daholo. Efa nivoahany bidy daholo tsika reto fa ho aringana ry havana malala. Fa soa ihany tsika. Fa mibebaka. Ary hitan'Andriamanitra ny fibebahantsika dia hoe aha, mampiona tsy haringako. Halleloia. Satria hitako ankehitriny fa mibebaka marina tokoa izy, ary niala tamin'ny raha tsy fanaony, aza adino izay. Miala amin'ny raha tsy fanao. Miala amin'ny fahotana. Tsy manao fivavahana sarotsara. Tsy manao fivavahana tendrotendro-molotry. Fa tena miala amin'ny fahotana ihany. Tia antsika Andriamanitra. Mbola fotoana androany. Mbola fotoana androany ahafahantsika manatona. Raha mbola misy olona mety taraikiraiky ny ariana aminy, fotoana mbola afahana famonjen'Andriamanitra izao. Afaka mbola manatontsika. Tia anao Jesosy izany mino. Fa nampahery anao izany toriteny izany androany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia ndoantsika hitenin'ny Jesosy any. Ity indray Andriamanitra. Za Jesosy tsy teo voaringana eto amin'izao tontolo izao ity. Fa izao tontolo izao ny Ninive. Ity izao tontolo izao ity ry havana ny Ninive. Izay efa tonga avy amin'ny tenin'Andriamanitra isanandro. Fa tsy maintsy ho aringana. Fa ianao ataovy Ninive mahay miova fo ianao. Ninive mibebaka miala amin'ny raha tsy fanao. Misaotranao izay Jesosy. Misaotranao izay Jesosy malala. Amin'ny teninao aho. Izay namokisanao anay teto indray androany Andriamanitra. Misaotranao izay fa na dia niteny azy ianao hoe andringa na Jesosy hoe. Efa ela ianao nefa niteny an'izany. Fa mandra. Alleluia. Mivavaka moa tsika rehefa avy eo a.
fa tapahantsika eo ny mampionona misaotra azy misaotra ny mampionona tanaty zay miavana ampieritreritra atsika rehetrarehetra daholo zay a izay afatra netiny teto zay a androany. Alleloia. De mankasitraka mampionona de Andriamanitra manakaipasoavana ny a malifitianao a amin'ny asan'Andriamanitra izay metinao teto a amin'ity androany ity. Zay tenan'Andriamanitra tsika efa tsy de lava ntsony ny famelabelarana zay ataontsika satria efa be ny voalazany mampionona tena tena marina ary a tokony efa tsy de misy hovelabelarina ntsony zany rehetrarehetra zany fa nefa kosa de ny atsika moa de velabelarina zay toriteny eto a de tsy maintsy asitsika any famelabelarana. Andriamanitra manakaipasoavana malifitianao de mitombotra dombo fa soavana hatrany a de tsika rehetrarehetra koa isaorana mankasitraka azy a mankasitraka andreo mpandray anjara rehetrarehetra. Iny tompoaritsika ao amin'ny bokin'ny Ninive bokin'ny Jona azafady bokin'ny Jona ny bokin'ny Jona moa ry havana de bokin'ny soratana aprisiana ny olona angatam-pamelana amin'Andriamanitra. Porofony bokin'ny Jona zany fa tena azo atao mangatam-pamelana amin'Andriamanitra hatramin'ny ora farany azo atao ny mangatam-pamelana mifona amin'Andriamanitra. Ary teto de zay ny tantarany tranga satria nisy fanapahan-kevitra efa niraisin'Andriamanitra teto. Ny fanapahan-kevitra niraisin'Andriamanitra ry havana vao naneraka ny Jona izy satria zao zany ny tantara tamin'io tamin'ny andron'ny Jona de nalaza ho tsy mihaino an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tena hoe tena mamono sofina eo anaty an'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy mihaino zay tenenin'Andriamanitra. Ary tamin'ny andron'ny Jona tena nyroborobo ny fahotaniny zanak'Israely, ny fanimpotsampy, ny fikambanana amin'ny mpanao ratsy tamin'ny andron'ny Jona. De zao lasa nitady Andriamanitra. Nitady Andriamanitra foko na firenena na olona afaky ny haino azy indray. Bokin'ny Jona zany nentin'Andriamanitra nanamporofona amin'ny olona fa raha misy mandany famonjena de afaka mitady olo-kafa Andriamanitra. Raha misy mifidy ny tsy haino an'Andriamanitra de Andriamanitra afaka mitady na foko na firenena na olona afaka hihaino azy. Ary reo olona zay tsiza ny mponina tao Ninive de tanàn-dehibe kapitala zany renivohatry ny Asirianina. Ary tena tanàna ohatry ny Dubai am'izao zany Ninive zany tam'izany. Ninive de ao Irak izy am'izao. Irak io firenena Irak io zany maromarina koa ao am'le faritany atao hoe Mosul ao Irak. Zay zany ny Ninive. Tam'izany a de io Ninive io ny tanàna lehibe, tena ngeza be a, tanàna tena hoe fionan'ny tanàna maro a, de tena nanan-karena, nisy varotra tao, tena nisy tam'izany de fa nisy centre commercial tam'izany a de tao Ninive ny centre commercial tam'izany. Tena centre des affaires, tena hoe toerana anankiray a tena mihetsiketsika be. Tsy zanak'Israely ny tao. Ny zanak'Israely a tsy nihaino an'Andriamanitra, nitady Andriamanitra. Ary Jona fantatro hoe antony natonga ny Jona tsy nety nandeha tao. Ny antony natonga ny Jona tsy nety nandeha tao nitory tao Ninive de zao
ny fahafantarany fa jentilisa reo olona jentilisa zany hoe tena olona tena ivelan'ny firenena Israely reo ary olona maditra sy miadana sy nanakarena sy natsiaro an'Andriamanitra reo de kambe mihitsy Jona de hoany satria Jona sao de mibebaka eo tanao zay na tonga Jona le monmonina tamin'Andriamanitra rehefa voavonjy ny mponiny Ninive de anao tsara nge to de jelotsika amin'ny Jona toko faefatra Jona toko faefatra ny nomonmonina ny Jona sy nananarin'Andriamanitra azy Lagi vakiko Jona toko faefatra iverany amin'ny fahatelo antsika alefa feo Jona toko faefatra de ny voalohany fa tsy sitraky Jona indrindra zany ka nyrehatra ny fahatezerany de mivavaka tamin'Jehova izy ka hoe mifona aminao Jehova tsy zao ihany fa nefa nilazaiko fonojambona tany amin'ny taniko fa ny andrao izy tony nandosirako ho an'ny Tarsy izy toy izao nandosirako tany Tarsy fantatro fa ianao de Andriamanitra mamindra fo miatra mahapo sady be famindra-po ary manenina ny amin'ny loza ko mifona aminao ankehitriny esoroneko aleoko vato zay ho velona nataotry Jona hoe reto ve raha olo efa miadana be zao mpaniratsiran'Andriamanitra de reo zao raha andeha hotoriko hoe mibeba de raha mibebaka angely hoe de voavonjy nisy felonana kely zany tao amin'ny Jona fantatry Jona tsara fa Andriamanitra de mpamindra fo miatra maharo-po sady be famindra-po ary manenina amin'ny loza Andriamanitra io zany rehefa anisy ratsy misy ten'Andriamanitra zany amin'ny bokin'ny Jakoba any amin'ny Jakoba toko voalohany any misy zay efa kizikazity any amin'ny bokin'ny Jakoba amin'ny testamenta vaovao zany Jakoba zany any amin'ny bokin'ny Jakoba toko voalohany andininy fa 9 de ty misy toetran'Andriamanitra anankiray tiany Jakoba ampitaina tamin'ny olona tamin'izany Jakoba toko voalohany andininy fa 9 hoy ten'Andriamanitra manao hoe fantatrareo zany raha lamalalako kanefa kosa aoka ny olona rehetra halady haino ho malay miteny ho malay kotezitra toetran'Andriamanitra zany malaina ho tezitra zany Andriamanitra zany tsy mbo mora tezitra mora faly Andriamanitra fa manao zavatra kely amin'Andriamanitra tsika de faly Andriamanitra rehefa manao zavatra raha tsika misatra mihitsy Andriamanitra hiala amin'ny seza fandranana de kapoka atsika zany tena malay kotezitra malay kotezitra zany misy zavatra mitranga de mitazona amin'ny fony izy za tsy teo tezitra misy zavatra mitranga mitazona amin'ny fony izy za tsy teo tezitra misy olona angeravana tena mora aingana kely de tezitra misy olona zany tena io fahatezerana io vetivety kely io ary raha tsy jan'olona zany ny Andriamanitra tsisy tsiringana angamba de eto amin'izao tontolo zao tsisy tsiringana efa ringany Saoly efa ela ringany David ringany Solomon reo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ny rahan'Andriamanitra hoe de nanana ny fahalemeny daholo afa tsy Jesosy rehery ao amin'ny Baiboly no mpanompon'Andriamanitra no iraka ny rahan'Andriamanitra sy nanana fotoana an'Andriamanitra fa samy nanana ny fahalemeny daholo reo na Mosesy na Abrahama na Isaka na Jakoba na Josefa na Iza na Iza na Efraima na Iza na mpianatra rehetrarehetra reo nanana fahalemena daholo reo fa Andriamanitra ela be Andriamanitra voatezitra ela be Andriamanitra vo metsika amin'ny fahatezerana fa miala nenina foana aloha Andriamanitra misy olona anankiray zay mora tezitra kely sady mpimenimena man'olona de mividy zavatra tany amin'ny magasin izy vo vatany vo tonga atao an-trano fotsiny izy de allô allô izy le magasin atsonareo zany fa le zavatra mividiko taminareo tsy mandeha le robot tena tsy azoko mihitsy tsy mandeha le robot vidy robot izy le raha matao amin'ny ako zany ve tompo tsy mandeha ve le izy tena mahavariny zany nefa vena tsatoko mihitsy ny ve le izy ay za mila solona anaty baoritra koa zany le izy azafady ary misy olona zany tena mora mitady fahatezerana mora tsy miandro kory
tsy korana voaka atao anaty boritra koa le fa mila tsatoka Jehova tsy ohatr' zany Jehova tena miezaka Jehova misatra be mihitsy Jehova ary avana tena misatra io Jehova tsika io zany elo io vao tezitra elo io vao mandringana fa raha io no tsika olombelona nampimely teo hoe vetivety zao reny voatry ny Asirianina io Asirianina zany amin'ny Jona zany fahavalo tezitra Jona hoe ho hamonjy fahavalon'ny Israely Andriamanitra zao anefa ry havana isika rehetrarehetra eto dia fahavalon'Andriamanitra fa nanirahan'Andriamanitra Jona daholo tsika Ninive isika tsirairay avy reo Ninive tanàna lehibe zany tanàna ray zany Ninive tojo Ninive mami Ninive nambina Ninive marina tena Ninive Sylvie Ninive mety misy zanak'Israely ihany havana tezitra mahita antsika ty tsika dia andeha mba ho voavonjy ho any an-danitra fahavalon'Andriamanitra tsika taloha tsy naman'Andriamanitra tsika taloha amin'ny sotran'Andriamanitra ny raha ny anjely ny raha ny anjely hitory tamintsika sambatra ho any tanàna Ninive araka ny teniko tamin'ireo tamin'ny sabaty iny sambatra nitodian'Andriamanitra fampitahorana ny tonga teo afaka 7 andro dia horavana Ninive tahotra ny tonga tao ambadika zany mampatahotra zany ka ny mampatahotra mihitsy ny tian'Andriamanitra tian'Andriamanitra ny olona mba hatahotra dia ala amin'ny ratsy fanaony fo izy Andriamanitra aloako mahita andreo matahotra dia miala amin'ny ratsy fanaony zay io meko teny mamy nefa okoteo hitanareo misy fiteny tsy mifanaraka amin'ny misy fomba fiteny tsy mifanaraka amin'ilay zavatra tenenina indraindray ohatra efa tiako hainao ohatra tiako hainao zany teny zany zao zany no tokony ho fiteny aminy fa tokony teny malefaka hozy izy pasteur Joselin amin'le iriny amin'le farany tiako hainao amin'le ira ina moa mampila ira le tiako hainao tena n'Andriamanitra zany tena amin'izao zany tiako hainao zany zany amin'ny fomba tsotra zany tiako hainao fa rehefa izy mitory fitiavana inona ny tiatsika fitoriana fitiavana ohatr'izay hoe tiako hainao ny mampionina dia efa miteny anao zay tiako hainao sa hoe malefaka be le fiteny fa ianao indray aloha aza mba azoko ange ianao fa dia amosaviko ange ianao hoe halako ange ianao ty halako tena hozonika tamin'ny taranaka fara-mandimby mihitsy nge ina tytsika matiko ianao raha tratrako androany vangoako anao amosafozafiviko mihitsy dia aolako nitendany amin'ny alina ina tianareo teny malefaka fa ohatr'izay hoe sa le fitiavana fa mety hafafa ny fomba fiteny taminazy ina tianareo tsy areo le enjakenjana nefa tiana Jehova eto any amin'ny fitiavana mitodika izy amin'ny Ninive dia zao nyteneniny vao nahita Ninive nanao ratsy izy dia ozy izay tsy fokopotika eo tory fitiavana alors ihany le tiako ianao alors ihany le tiako ianao marina tena tiako ianao fitiavana no nitenenan'Andriamanitra teto horavana Ninive afaka 7 andro
ny tena marina nitodika tamin'ny Ninive Andriamanitra, ary ny angaran'Andriamanitra maro ny tanàna tao alohaloha tao fatantsika tsara Sodoma sy Gomora. Sodoma sy Gomora ny saina fotsiny nisan'ny olona mivavaka sisa, fa tsy nampandrezana intsony Andriamanitra hoe ny Sodoma ny Gomora oravaina rehefa 700 andro tsy nisy an'izany. Ny saina fotsiny firy ny mivavaka ao, latsaky ny folo alao aringana. Fa Ninive indray nanota daholo ny olona manomboka any amin'ny mpanjaka ka hatrany amin'ny madinika, fa nandefasana filazana hoe ho aringana nareo. Inona ny fihesiky ny olona tao Ninive? Ny fihesiky ny olona tao Ninive dia zao, tonga dia natahotra izy, ary tonga dia ny mpanjaka mihitsy ny voakasika any amin'ny lohany mihitsy, voakasika ny fony mpanjaka tamin'ny tenin'ny Jona, nikoropaka izy. Afaka 700 andro, 700 andro efa latsakadiny ray sady zay, 700 andro efa latsakadiny roa, saote androany maraina tapany marina da naingana lazao ny olona afaka 700 andro, mbola manana 7 ampy 30 andro sy tapantsika. Ndao hibebaka, ndao hifady hanina, asy mifady hanina daholo hatramin'ny biby fiompy ny fady hanina. Tsy mbola nisy biby fiompy ny fady hanina raha tsy tamin'ny andro ny Ninive, satria nahoana nikoropaka ny mpanjaka. Andao izy ary zareo ny zavatra tena finaritra, tsy dia nana tena zavatra fitrotsondro zareo. Janao tany ten'ilay mpanjaka ty mahakasika anary. Ao koa izy samy misarona zao ny baikony, aza vele isan'ny endrianina akory na olona na biby fiompy dia ny ondry amanosy sy ny omby eny, aza vele isinana na isotro rano akory. Vahoaka samy misarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, aroka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy, aroka izy afony lalany ratsy sy ny fandozana eny an-tanany, avy izy rehetra. Fa angamba iverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary ala amin'ny fahatezera mirehitra mba tsy ho lany izy. Angamba zany hoe amin'ny mpanjaka Ninive fialana hanenina sisy io, efa nivony izay efa hipotikitsika mizaka ny nataontsika tsika ny fidiny any, fa zao andao fotsiny io atao io sao dia mba izy tsy nanam-panantenany olona ifady hanina fa tsy milamina io ndao ifady hanina fotsiny. Diteneko anareo mifady hanina fotsiny fa dia milamina, tsy zany ny tao an-tsainy. Fa ny tao an-tsainy dia hoe atena tezitra tokoa Jehovah, fa ny taolotsika ifady hanina sao dia mba, ary zany tempo zany hitan'Andriamanitra zany. Zany hoe nataony ihany le izy na dia mbola tsy azo ile zato isan-jato tao hoe amela heloko Andriamanitra. Tsy mbola nisy ny teny taminy hoe mifady hanina dia amela heloko Andriamanitra, fotsiny andao ifady hanina sao mba amela heloko Andriamanitra. Nefa riavana ny nandefasan'Andriamanitra ny Jona, nandefasan'Andriamanitra ny Jona dia mba tsy handringanana. Andriamanitra zany efa tsy nananeritreritra ny handringana mihitsy, fa kosa miankina amin'ny fihetsika izay nandraisan'ny mponiny Ninive sy ny mpanjaka Ninive ny teny avy amin'ny Jona. Na handray an'ilay teny ny olona, ndraisiny amponiny teny hitan'Andriamanitra. Zao foana zara tena henoko rehefa mieritreritra ny tanàna Ninive ty ary, za mino fa na tsy fivadikanina araka teniko taminareo tamin'ny sabata, na tsy fivadikanina 700 andro aza hoany no nataon'ireo, mino aho fa tsy ringan'ireo. Tena teneniko anareo zany 700 andro no nitenenin'i Jehovah, dia 700 andro koa izy mifady hanina. Raha 7 andro tenenin'i Jehovah, zany hoe mifady hanina mandra-pahita izay mangirana, hoe inona ny didina avoakan'i Jehovah ho ringana antsika sa tsy ringana. 7 ray andro dia hita hoe tsy zany. 700 andro, ndao 700 andro koa tsika, ndao hifady hanina mandra-pandringana zany, na ndao hifady hanina mandra-panavotra. Tena hitan'Andriamanitra ny fihetsiny. Ary rehefa hitan'Andriamanitra nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsa, dia nanenina izy ny amin'ny lozany lazainy hamelezana azy, ka dia tsy nataon'izany. Ariavana. Hitan'Andriamanitra. Ny dikan'ny teny hoe Jona dia hoe voromailala na hoe iraka. Hitanareo tamin'ny andron'ny tao anaty samby fiara no
dia tsy fantatry noany any ivelany tsisy varavarakely mantsy samy fiara dia tsy fantatra hoe manahoana reny rano mbola ohatra le tao be sarety tamin'ny ariva teo ve sa efa matsitsiny nefa le voromailala dia niverina le voromailala iny le iraky iny nitsapany tany dia mbola tsisy mipetrahana dia miverina indray izy avy eo dia nitondra ravin'olivo dia lasa tany zay dia miverina tsy miverina tsoa tika zay maina ny tany efa azo hipetrahana ny tany ijonako voromailala na rehefa n'Andriamanitra hitsapa ny fonony mponina tao Ninive hoe mbola tondraka be ve ny rano mbola tsisy azo ametraha tongotra mihitsy hoy Jehovahandriamanitra hoe mbola tsisy azo ametrahako ny tongotro mihitsy ao anatin'ny fondro Ninive reo. Andriamanitra nge te honina ao anatin'ny fotsika rehetraretra misy fotoana ny fotsika mbola tondra-drano be korotandrotana be mbola tsy azo n'Andriamanitra hipetrahana alefa ny Jona alefa n'le voromailala hitsapany tany dia hitan'Andriamanitra fa azo hipetrahana kay ny fonony mponiny Ninive. Hitan'Andriamanitra fa azo mena fiainana kay ny mponiny Ninive. Averiko aminao tamin'ny andron'ny Jona zany fotoana nisy fotoana zany nisy vanim-potoana tena tsy nenao n'Andriamanitra tsony mihitsy ny zanak'Israely ny haino sampy ny zanak'Israely dia niova lasy Jehova niova lasy Jehova Andriamanitra hoy Jehova Andriamanitra hoe dia mba hanandrana an'iretsy olona tsy fihinana iretsy ahako dia mba hanandrana an'ireto olona tsy fanao inininy reto ahako fa ny ahy efa tsy meno anay ihany. Nay nanaranoatra ny mponiny Ninive nibebaka izy ireo rehefa nibebaka izy ireo dia nanenon'Andriamanitra izasenao maino sotra nina fratra be ny tenin'le nay io zasenao Ninive te hipetraka ao anatin'ny fonao Jehova Andriamanitra. Mareo Andriamanitra amin'izao fotoana zao tsy meno azy tsony ny Israely dia nitsinjo an'i Ninive izy. Matiantoka Ninive raha tamin'ny fotoana namangin'Andriamanitra azy io tsy nanararoatra. Tian'Andriamanitra zasenao hanararoatra androany. Mandalo ny voromailala, mandalo ny iraka, mandalo Jona nitoroteny no tsika isan'andro isan'andro. Jona angety mamakivaky ny lalambe an'ny Ninive, mamakivaky ny lalambe an'ny fonao ange ny tenin'Andriamanitra izay toriana aminao eto isan'andro. Fa horavany ianao afaka 70 andro satria ratsy loatra. Inona ny fanapa-kevitra ao? Andao tsika anao takan'ny mponiny Ninive, andao anao takan'ny mpanjaka Ninive. Ianao le mpanjaka teneno daholy. Davida rehefa miresaka amin'ny tenany dia miresaka amin'ny fony izy dia miresaka amin'ny fanahiny izy dia miresaka amin'ny tenany izy dia izay rehetra atao anatiko baikoa ny Davida ny rehetra ao anatiny misaorany anarany masina. Iny zany rehetra ao anaty zany ny ao anatiny rehetrarehetra. Ninive dia izao ianao ny mpanjaka Ninive dia ny sainao ny fonao teneno ny aminao manontolo ny mponina ny antitra ny tanora ny vavy ny lahy ny ankizy madinika hatramin'ny biby fiompy ao anatinao tenen'ireo isarin-damba fisaonana ny aminao manontolo na ny masonao tao amin'ny sarin-damba fisaonana ny vavanao ny teniteny foana io tao amin'ny sarin-damba fisaonana ny sofinao mihainoheno ny zava-poana io taovy misarona lamba fisaonana io tananao manaonao foana io mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy tsy fantatra zavatra izay nataony ny tanantsika ataovy misarona lamba fisaonana ny tongotsika mandeha any amin'ny sitrapon'Andriamanitra io ataovy misarona lamba fisaonana io vavantsika amin'ny teniteny foana io efa teneko ny vava ny masontsika mijery zava-poana io ati-dohantsika saintsika mieritreritra zava-dratsy io ny fotsika mbola mitepo amin'izao tontolo izao ty ataovy mitafy lamba fisaonana fangamba iverina ihany Andriamanitra ka hanenona riala amin'ny fahatezera mirehatra mba tsy ho lanindringana isika. Izy ilay ho lanindringana isika rehetrarehetra. Nahita zao teo olona any Madagasikara manao SOS mampalahelo be mihitsy mivarotra vilany izy satria manao
tratran'ny aretina insuffisance rénale izy marary rein zany marary fo de fa phase terminale de any no mila manao dialyse lafo be hitanareo a nitaovantsika rehetrarehetra io rehefa mivavaka ianao rehefa mba manam-potoana io mety tsy vitanao daholo aloha ty vavaka ty rehefa alohan'ny andeha hiasa ianao na de hianatra fa rehefa mba mitokana manam-potoana iny ianao de itoam-bavaka daholo ny ao anatin'ny nify rehetra itoam-bavaka ny ati-dohanao itoam-bavaka ny lalan-draha andohanao lalan-draha be lalan-draha kely misy gardienay zay taloha de tena nahavariana fa tena farak'izay hitanareo le olona le tena tsy mahatakatra ninina reny mihitsy izy de izy mampino hoe ny ati-dohany io zato sisy so de mba misy lalan-draha mifamadika misy lalan-draha be de be raha ati-dohantsika io zany de sisy mampino tamina ordado jeranazy io zany satria tena tsy mahatakatra tena sarotra be no teny hoe le teny fitenitsika satria asa tanan'Andriamanitra iny tsy azontsika atao no miteny an'izany aman'olona hoe vendrana sanatria nefa de zay mihitsy le izy tsy mampino satria tena hoe tena mahavariana mihitsy hoe firy kilao ny ati-do ray kilao sy efajato grama ny lanjan'ny ati-dohan'ny olona angamba ny moyenne fa ny azy mety efajato any angamba na 300 grama tena tsy mahatakatra ninina tena ohatra hoe tsy tena manahirana izy mampino ordado so de mba misy lalan-draha mifamadika anao izy mampino amin'ny ati-dohany izy io satria de zao zany ty fitenenanao efa manam-potoana iny anao mivavaka de resaintsainy fenao ny nify de reo taovanao rehetrarehetra reo eto-mbavaka reo eto-mbavaka ny ati-dohanao eto-mbavaka ny masonao eto-mbavaka ny taovam-pandrenesanao ny oronao eto-mbavaka ny bavanao ny azo masaka ny lelako tsy haiko zay nahazo azy sahirana mihitsy amin'ny sakafo eto-mbavaka ny lelanao mba hatsiaro-tsefo-tsakafo foana eto-mbavaka na de noditra ao ary mba hatsapa eto-mbavaka ny taovanao ozy amantsy mampento misaotra an'Andriamanitra tsika tsy manana an'izany fianakaviana manao dialyse zany eny Madagasikara eto-mbavaka ny rainao eto-mbavaka ny vavoninao eto-mbavaka ny atonao eto-mbavaka ny tsinainao eto-mbavaka ny lalan-draha be sy ny lalan-draha kely tena marina zany teniko anao zany ramany anankiray amin'ireo fotsiny tsy tahian'Andriamanitra sahirana ianao sahiranao ay ianao misy raha zay mpiara-mivavaka taminay taloha marary voan'ny goto be tena tsisy ohatr' zany de tena variana rehefa miaraka mba mandeha reny zay ny olona mihinana vary sy laoka izy mihinana hitanareo concombre iny concombre iny de iny voasana de iny no hanina mihina concombre manta karoty manta concombre manta salade manta to de reny zany zavatra hohanina mampivoan'ny goty eto-mbavaka ny aminao manontolo pon'ny ninive daholo reo ianao le ninive ianao ny mpanjaka azonao atao androany no mibaiko ny fonao mibaiko ny sainao hoe tompo andaontsika rety bebaka fangamba ny enin'Andriamanitra hotahiny tompany antsika rehetrarehetra sambatra be ny nive nitodika ara-potoana izy efapolo andro izy de tapatodika ary ianao firy andro zao firy volana firy taona ianao zao efa niterena foana ho avy ange Jesosy ary ho avy Jesosy de horavana ninive horavana ninive sasany tonga de hiova anatin'ny raipaso fa zay ninive tsy miova horavana ina ny fanapa-kevitra raisinao manoloana an'izany mino fa anao takanipona atao ninive koa ianao hoe za mbola manana fotoana andeha hibebaka tahiny tompontsika rehetra tapitra ny torotentsika misy zara-pahatsapana ve nareo ary raha misy aminareo zara-pahatsapana de iny ny kantoko afaka amin'ny commentaire iny ny kantoko de afaka manao appel nareo miantso amin'ny messenger amin'ny message rehefa cliquenareo fotsiny ny zafatopoko iny commentaire iny radio Aky radio de afaka mizara-pahatsapana nareo afaka manao appel nareo de mizara-pahatsapana izy ary no mazoto aminareo izara-pahatsapana voalohany
hotahin'ny tompony ianareo izay zara-pahatsapana io mamelona an'izao fandarantsika izy zao. Andao arytsika aloha mbola tsy miteny fa aloha asitsika sary raha la tsika tojo ny tafiditra ao de aloha asitsika sary ary fa izara fahatsapana amitsika misaotra raha latojo misaotra melosady amin'ny fizarana fahatsapana zay ataonao somary fo ny tompotentsika androany fa aloha fofo misy raisina toy izay lavabe nefany ny androtsika koa efa alina ihany. Taito pa raha latojo anao avy hatrany ary fitenenana inona ary no voarainao tamin'ity androany ity tojo. Zao tsika ndraiky dia misoratresaka pasitera sy dokomantonina tamin'ny postely nafinaritra nampivery ary nampianatra ihany koa. Tena nakasika anazy teo amin'ile ianao mitavaka Niniva, tsika Niniva dia afaka mibaiko mitondra rehetra ao Niniva dia misaitsika mitoditsika mifanahintsika rehetrarehetra dia tena hoe ampitasiana lamba-pisaonana dia tena mahakasika mety fotoana marina tena atao zavatony-bavaka izany fa tena raha ray marina ny lalanjava fandipatra misy olona tapaka lalanjava lalanjava iny dia tonga tsy mahavita manetika ny tanana intsony dia tena hoe efa nakasika be anao hoe tsy Jesosy lalanjava firy no mikorina ny vatako mandresoma tsara daholo afaka misakafo afa mitsangana mipetraka izay tiako atao dia tena isorako an'Andriamanitra mankasitrakareo mivady Jesosy taholy. Alleluia, mankasitraka anao kototo ianao nisaorana ny zara-pahatsapana tamin'ity androany ity. Misy mbola ao ve nareo misy mbola izara ve afaka miantso nareo mafinaritra ny mizara fahatsapana raha mbola misy mazoto dia raisina tanandroa ny fizarana fahatsapana izay avy aminareo. Alleluia. Raha tsy misy tsony moa misy mizara fahatsapana tanteraka mihitsy ato ndao ary ampandrosantsika ary zareo avy any Kanada any. Marina tiana anao fitenenana iny ary fahatsapana azonao zaraina androany. Makasitraka tanteraka dia fahatsapana natokana dia hoe vao manety tedon'ny Andriamanitra dia tonga dia mivavaka nanao hevitra vavahana dia hoe fahadiana zany tonga dia mpakafana zareo zany zavatra atao hoe tian'Andriamanitra izy fa mila mihevitra dia tonga dia matsapa hoe mila atao hoe disina hoe nampaaoe dia manaraka an'izay Alleluia. Mahafinaritra be ny fizarana fahatsapanao fa ny olana kely fotsiny tena tsy mihitsy ny zavatra nytenenanao marina tiana. Ratsy dia ratsy le connexion ngamba mety natonga an'iny dia somary tsy dia heno tsara ny zavatra izay nitenenanao teo fa nefa isaorana anao izay nizaran'izay fa mino fa ny olona tany atokantrano mety nahenoheno ihany apahany tamin'ny tenenanao teo dia mankasitraka dia tahin'ny tompo ranabavy marina tiana. Ao indray ary tsika hiampiditra ny zareo avata vaopari ao. Halleluia. Vaopari ao raha vavitiana rakotoary zaka inona ary fahatsapana azonao zaraina androany anao ny fitenenana. So dia afaka miteny mafimafy kely ianao azafady indrindra ranabavy ty. Izany tena nakasika an'ity izany le teny hoe Andriamanitra tena hoe tsy tena hoe tsy hoe anafahiantsika tsy hoe tena hoe ampijaly antsika fa tena te hitsapa antsika izy satria tena hoe te amin'le fahasambarana mpiatanana rehetra pasitera ty hoe na dia hoe tsy mifadiana ary olona dia tena hoe manana fo Andriamanitra mampianatra amin'izay ny Andriamanitra tena hoe mahay resaka mangalala antsika ary mianatra antsika koa na zavatra antsika amin'ny alalan'ny fitiavana mankasitraka Alleluia. Mankasitraka andronabavy tiana rakotary zaka tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay nataonao izay dia Andriamanitra manakam-pahasalamany amaly fitianao ranabavy tiana rakotary zaka. Mbola misy izara fahatsapanao Alleluia. Vao miampaherezina mihitsy ary nareo andao izara fahatsapana. Andao ary metsika fitenena ranabavitsika Lina avy eto France. Inona no azony Lina zaraina amintsika ary androany?
Makasitraka pasitaka nandividiny mahafahiny spesialanao dia mampasitaka any koa azoko mampina tamin'ny zarany teny androany. Tena misaotan'Andriamanitra lehibe izany tsika amin'izao hoe mbola tsika ilay ninivy mbola lazany fampilazany fahafantariny hoe mila mibebaka sy miala amin'ny fahotana. Tena hoe mahazo tombony be tsika efa misy olona tsisy fampilazana fa tonga dia voaringana dia tena hoe misaotra an'i Jesosy be mihitsy amin'izany toa omeny antsika izany dia ho azo jeriany ny voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ranabavy Lina ary ity zanay teo Madagasikara. Andriamanitra manankirepasoavina anie amavitena rehetra izay nandray anjara mitondra tao anatin'izany. Vakiko kely le any ranabavintsika marina tena teo le entsika kely tsentsika teo. Voanainy hoe bedin'Andriamanitra reto anive dia mibebaka nanao hetsika fivatikana. Raha maheno na mahatsapa vadiso dia mibebaka no hetsika voalohany. Alleluia. Mankasitraka indrindra ranabavy Marina Tiana. Andao atsika hihira. Mivavaka tsika ao aoriana tely ity andao alohantsika anao antely ity. Andao an'olo tena. Mety aminareo ve raha andao an'olo tena tsika ho setran'izany torotena izany andao asitsika fanoloran-tena. Ataontsika tiry teo fanoloran-tena. Hivavaka tsika ao aorianan'izany. Thank you.
maso amony indrindra mamo fantatrizao tontolo marina jesosy misotranao zay jesosy malala amin'ny fotoanandroany tena makasitraka ary mame voninahitra anaranao masina fa tanteraka somatsara teto indray ny fotoana ary tsy tapaka ny fandaranay manao ny voninahitra jesosy dia taio ny teny zay voatory teto jesosy androany mba ho tafiditra anatin'ny fony reto Ninive anao rehetrarehetra reto jesosy malala tapalatsakaponay tokoa zany hoe izay teny aminay manontolo mba hibebaka raha misy jesosy mbola zavatra tsy mety ataonay efa akaiky ny fiavinao jesosy ry havana malala ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo zao efa milaza amintsika fa efa akaiky jesosy raha tsy fantatrao dia efa mitoby manodidina ny sistan'ny Russie ny vavana tafondro mahery vaika anapoka ny bomba nucléaire amina firenena européanina sy ny firenena amerikanina zany hoe efa tena tady kely anankiray sisa no mitazona ny 3e guerre mondiale tsy hipoaka ary raha bomba nucléaire ray fotsiny no mipoaka eto amin'ity tany ity dia anahoana ozy ianao no mety ho fiainana tsisy fiainana ntsony eto ary inona ary mbola hitsanona antsika eto azadino nefa ry havana famelohany zany rehetrarehetra zany na mbola pahatsekondra ray azy tsy ho taran'Andriamanitra analany azy eto amin'ity tany ity tsy ho podiky ny bomba no ataon'Andriamanitra ho anjaran'ireo olona zay no manana fiainana mandrakizay za mino sy resy lahatra fa mialy eto amin'ity tany ity melohany zany tsika rehetrarehetra ry havako da hibebaka tsika raha mbola misy azonao atao androany raha misy mbola tsy mahafapo anao ny fiainanao ny fiainam-panomponao ny ara-panahinao raha misy tsapanao mbola tsy mahafapo da hibebaka ry havana mbola nomen'Andriamanitra 70 andro Ninive 70 andro afaka nampiembotra an'Andriamanitra mbola manana fotoantsika tsy fantatro mety roviana jesosy no avy fa afaka mitenanao kosa nefa hoe tsy ho ela ntsony zany azadino fa otaonitsika zao ary raha ny fandindiniana dia tokony eo amin'io automne io tsy fantatra fotsy hoe taona firy isaky ny automne zany tsika dia manembonembona mimakomana fa possible ao amin'ny toe fotoana io ny aviany jesosy ary raha ny amin'izao taona 324 zao move tsika mbola hiandrandra 5 taona amin'izao ry havana malala raha mijery zao faharatsiana sy ny loza voajanahary mitrangy isan-karazany ny ady sy ny filazana ady rehetrarehetra ny fahavetavetana zay efa mipaky eny amin'ny altarany Jehova fa za teteny aminao hoe ndao hibebaka tsika ndao hibebaka fa mila tsika jesosy mila tsika milanao Andriamanitra ry Ninive dia hitoetra ao am-ponao Andriamanitra ry Ninive sotra jesosy sotra fa nafahanao zahay manana zany fafahana tena hoe mbola hibebaka hatramin'ny ora farany sotra Jehovah Andriamanitra rehetra zay tsy salasala anantona anao satria miporofonao Andriamanitra fa mbola azo atao tsara mangatam-pamelana aminao porofonao fa Andriamanitra afaka miova hevitra ianao ka ndreto zay Jehovah Andriamanitra ho vahay ny lalanay vonjeo zay voninahitra ianao hatramin'izay dia mandrakizay be ny tsy voalazako teto ianao malala ny masoanay mihoatra noho zay nieritreretinay Andriamanitra ho ataonao aminay mpanomponao rehetrarehetra zeto
jereo zay manana olona jereo zay manana miatrikady azavilanao irery Andriamanitra anao voninahitra de raha laza saotra de vosasatany de afaritra amin'ny rama ela Jesosy Kristy tompony sabata tsy afaka hitsaingoka na de litera ray azy tamin'izay teny zay voatory teto tamin'ity androany ty fa ny vozaina fafy de amoa avy zato eny arivo tsy manam-patapenana any anatinay tsirairay avy mianaranao Jesosy mangatany izy am'vavaka izany halleluia amen ivavakantsika amin'izao fotoana zao ny firenena de andao ampandrosotsika ny anavavitsika zokiama ivavaka ho an'ny firenena teny tompo ranavaviama anao ny fitenena Taingy Jesosy pasteur, taingy Jesosy tsika tsirairay avy tonga amin'izao vavaka fambena zao ilay vavakantsika dia marana fotoana sady tena ambavaka firenentsika halleluia tena sy mankalazana izay masina tsara indrindra misaotra Jesosy malalo misaotra mbola mamezanao azany teny mamy zany teny mampisaina anay teny mbola fitiavanao anay ndretra iniveanao Jehova malalo ndretra iniveanao tena hoe mangetahetanay hitanao de iriso zahay misaotra anao zany amin'ny an'izany teny zany ampisaina anay tsy andry anay voalingana Jehova malalo vo andeha hibebaka fa tena hoe amin'izao fotoana zao itenenanay zao na inona zany teninao zany efa ndretra tsirairay avy ampitoromaso teto Jehova malalo tena hoe tianao tena hoe mangetaheta eona aminao ka ndretra inive niharitra toromaso teto Jehova malalo tehirizo enao fa fanolora tena ny tsirairay avy teo enao Jesosy malalo hitanao fony ny tsirairay avy niatrika toromaso teto ka de tehirizo raiso izy ireo Jehova malalo raiso izy ireo Jesosy malalo azavela izy voalingana azavela izy mitavela rehefa tonga aminao lanitra ianao satria fiainana mandalo amin'izao fotoana zao de efa fambara Jesosy malalo fa ho avy ianao efa akaiky ianao amboary ny fona tsirairay avy afeno ambany anatrao zay amin'ny zavatra rehetra zay miseho zay tena hoe fakapanaty andavo anay amin'izao fotoana zao fa ndretra zay Jesosy malalo mbola menao zay miteny zany aleo sambatra zay satria namoa anay indray vo mainky ampiredareda ny fitiavanay anao akasitraka ilay masina tsara indrindra misaotra navana mafazanao zany teny zany tehirizo ny tsirairay avy azavela misy vary marina afeno amin'ny ratsy rehetra Jehova malalo satria tena hoe devoly satana te mingerina amin'izao fotoana zao te andavo kasitraka Jesosy ankehitriny zay mitondra ambavaka amin'ny firenena izay tsy miafina aminao zava-misy amin'izao fotoana zao Jesosy malalo ianao tompony filaminana ianao tompony mahay zavatra zay tsy takatra ny saina Jesosy malalo alamizy zavatra azo alaminao izany firenena izany mba hiadana ny vahoaka Jesosy malalo satria ao ny tsifisina ao ny anjadin'ny aretina ao Jesosy malalo ny tsy fandriam-pahalemana nefa mbola misy ko ny ady an-trano Jesosy malalo hatreny tsirairay avy na ny mpanao politika na ny vahoaka Jesosy malalo mba tsy ho tonga anie zany adiny samy vahoaka samy malagasy zany fa mba tena hoe ahita vahaolana Jesosy malalo zany firenena izany satria ao ny ankohonanay ao ny fianakavianay ao Jesosy malalo ny namanay ray raha aminay Jesosy malalo ianao reniany fantatra efa mahavonjy izany firenena izany de akipetraka eo ampelantananao atreo ireo manam-pahoriana tena hoe apitraka ao ireo zay tsy manaka ny koanina Jesosy malalo meo azy reny sahaza azy reny meo azy reny Jesosy malalo aza vela irery Jesosy amin'ny malahelo petraka eo ampelantananao zany vavaka rehetra nasandra tetety zany na vavaka fanomboana na nitondra ny teninao na ny mamelabelatra de na ireo zara fahatsapana Jesosy de tena hoe tahirizo ny tsirairay avy misaotra anao nanendry lelan'izy ireny tsirairay avy ka reo zay nanatrika tety hiaingana Jesosy malalo tahiry ary tena hoe iredareda fitiavana anao hatrany makasitraka ilay masina tsara indrindra ore saraketsy amin'izao fotoana zao nenjelinao masina ilay tombo manodidina ilay tsirairay avy de ho voninahitry ny anaranao irerianina anaovanay izay mivavaka izany alleluia amen halleluia mankasitraka indrindra ny zokiamitsika tanatizay vavaka mamy vavaka matsiro zay Andriamanitra manaky mpasaovana ny amavidianao tombory sady amin'ny tombory fahasoavana hatrany misaotra antsika rehetra koa nanatra ny an'teto androany
falybe koa niaraka taminareo teto dia matoky sy mino fa mbola eo naminao eto indray rapitso raha mbola sy tongeny amin'ny raolanitra jesosy ary hitahiny tompo sa mbola velonay natao indray tsika dia rapitso any tsika dia efa eo aneto indray amin'ny sivy sasany samitahiny tompo ny fiarahantsika eto ny tapitra fa afaka mbola miaraka aminay foana raha miditra amin'ny site web any akiradio akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com dia samitahiny tompo daholo toromaso mamy tontolo andro mahafinaritra be zany nitsofoko rano anao miaraka amin'ny jesosy mahereza manomboka mantsika tsirairay avy halleluia amen